Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamarabantsika afaka tratra ity alarobia faharoambin'ny volon'ny volana jona ity. Ny mofinaina sy voalahatra antsika dia niboaky ny Genesis toko voalohany, Genesis toko voalohany andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanahin'Andriamanitra ny momba tambonin'ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava dia nisy ny mazava, ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava. Ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina, andro voalohany izany. Ary Andriamanitra nanao hoe misy habakabaka eo anelanelan'ny rano, ary aoka hampisaraka ny rano amin'ny rano izy. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka ka nampisaraka ny rano ambanin'ny habakabaka tamin'ny rano ambonin'ny habakabaka dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny habakabaka hoe lanitra, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro faharoa izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka hiangona ny rano eny ambanin'ny lanitra eo amin'ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maraina, dia nisy izany. Ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany, ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina, ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Ary Andriamanitra nanao hoe aoka ny tany haniry ahitra sy anana amo, ary hazo fihinam-boa izay mamosa miaraka ny karazany avy, ka manam-boa eo aminy eny ambonin'ny tany dia nisy izany. Ary ny tany naniry ahitra sy anana mamoa samy miaraka ny karazany avy, sy hazo mamoa izay manam-boa ao aminy samy miaraka ny karazany avy. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany, dia nisy hariva ary nisy maraina, andro fahatelo izany. Ray masino manomasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rehefa ny andro telo voalohany tamin'ny faharinany no tantarain'ny bokin'ny Genesis amin'ity mofinaina ity. Ny andro voalohany moa dia naharian'Andriamanitra ny mazava, ary misy manao hoe Andriamanitra nanao ny mazava hoe ny andro, ary ny maizina nataony hoe alina. Izany hoe naharian'Andriamanitra voalohany izany dia ny andro sy ny alina. Fampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina, izay ny andro voalohany. Ny andro faharoa dia naharian'Andriamanitra ny habakabaka, nampisaran'Andriamanitra ny rano ambony sy ny rano ambany, ary naharian'Andriamanitra ny lanitra. Ny andro fahatelo dia nampisaran'Andriamanitra indray ny tany maina sy ny ranomasina. Ny tany maina sy ny ranomasina, andro fahatelo izany. Izany hoe reto andro telo voalohany reto izany dia izao, ny faharinana nataon'Andriamanitra dia fampisarahana zavatra anankiroa toy ny fanohitra nefa mifameno. Nampisaran'Andriamanitra zavatra anankiroa toy ny fanohitra nefa mifameno, tsy afa-misaraka: ny andro sy ny alina, ny rano sy ny tany maina sy ny ranomasina. Ary dia mazava ho azy fa ireo lafin-javatra telo nataon'Andriamanitra voalohany amin'ny tamin'ny fahariana ireo dia samy zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olombelona. Ary raha ohatra ka manaraka ny fomba fanazavana jiosy isika, manaraka ny fomba fitantosana jiosy dia ny jiosy rehefa mitantara zavatra dia ny lehibe indrindra ny tantarainy, izay vao ny kely. Ny zava-dehibe izany na mitantara zavatra anankitelo izy dia ny lehibe indrindra ny tantarainy aloha, izay vao miha-kely. Misy mantsy rehefa mitantara dia ny hoe ny kely ny tantarainy dia izay vao miha-lehibe, izany hoe arakaraky ny atao hoe ny importance. Fa ny jiosy dia izao avy any amin'ny lehibe izy aloha, ny zava-dehibe ny tantarainy voalohany. Marina fa
ny olombelona nataony farany indrindra zay ny zava-dehibe indrindra saingy zao ny olombelona raha natao farany tsy midika hoe izy akory no maivana indrindra fa toy ny milaza hoe izy no misatroka, izy no ivon'lay zava-boary manontolo. Ka eto any de ny andro voalohany zany de zao no amorian'Andriamanitra ny fotoana, ny andro sy ny alina. Fantatsika fa ny dikany hoe andro sy ny alina de zao milaza fotoana zany, milaza fotoana zany, milaza tahaka ny hoe fitaovam-piasana voalohany indrindra ny fiainan'ny olombelona de ny fotoana. Dia no arian'Andriamanitra ny fotoana, misy andro, misy alina. Ary tsy vitany hoe ny fotoana ihany raha ohatra ka jeretsika amin'ny andro voalohany io fa ny filaminana ao anatin'ny fotoana. Niditra tsehatr'Andriamanitra de nampisy endrika ny tany ary nasian'Andriamanitra mazava ary de nasian'Andriamanitra ny andro sy ny alina. Ny andro faharoa de ataon'Andriamanitra zava-dehibe ny apakapaka ny lanitra. Zava-dehibe ny hoe ny apakapaka ny lanitra zay zava-dehibe ny fiainan'ny olombelona, ny rano io zany le hoe rano ambony rano ambany, ny orana sy ny ranomasina zay rehetra eo aminy. Amin'ny andro fahatelo any de no arian'Andriamanitra indray ny tany sy ny ranomasina, ny tany sy ny ranomasina. Ary izay resahantsika an'io de mikasika indrindra ty andro fahatelo ity. 15 ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Amin'ny fiainan'ny olombelona zany de zao amin'ny arian'Andriamanitra azy de zava-dehibe amin'ny olombelona ny tany sy ny rano. Fa inona no arian'Andriamanitra voalohany? Ny tany sa ny ranomasina? De mazava ho azy fa ny tany. 15 navahan'Andriamanitra aloha zany ny faritra maina de nataony hoe tany iny, ary navahan'Andriamanitra aorian'izay ny rano rehetra de nataony hoe ranomasina iny, ankoatran'ny rano ety an-tampon-tanety moa zany. Misy toe-tsaina zay miteny misaotra masina ho azontsika hoe zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olombelona aloha ny tany zay rehetra eo aminy. 15 izy manao hoe rehefa vitan'Andriamanitra ny tany de nasiany zava-maniry isan-karazany aloha. Dia nasiany zava-maniry anana, ahitra ny ahitra, anana famony, hazo fihinam-boa, ny karazany, samy isany karazany avy. Vita zay Andriamanitra vao nanao ny andro faefatra vao nanao ny fanazavany amin'ny abakabaka, ny kintana, ny fanazavana roa lehibe de ny fanazavana manapaka ny andro sy manapaka ny alina any amin'ny andro faefatra io. Any amin'ny andro fahadimy Andriamanitra zay vao nanao ny zava-boary ao amin'ny ao anaty rano, ao anaty rano. Raha toa ka mijery tsara tsika zany hoe ahoana kay ny tian'Andriamanitra andaharan'ny olona ny fiainany. Raha jerena am'ty fahariana ity de voalohany indrindra de zao tokony ho tsapatsika fa ny zava-dehibe aminao de zao aloha voalohany indrindra ny fotoana. Zava-dehibe io fotoana io, tsy aririna fotsiny io fotoana io, zay le hoe ny andro sy ny alina. Rehefa miteny hoe fotoana de zao asa zany, rehefa miteny hoe fotoana de zao faharetana zany, rehefa miteny hoe fotoana de fiezahana zany. Zany hoe ambaran'ny bokin'ny Genesis aty am-piandohana fa ny isan'ny mampiavaka ny olombelona amin'ny biby hafa de ny fanaovana zava-dehibe ny fotoana. Nisy andro, nisy alina, nisy hariva, nisy maraina. Zava-dehibe ny fotoana. Ny fotoana zay asehon'ny tompo fa ao anatin'iny no anotolontsika an'Andriamanitra, ao anatin'iny no iainantsika, ao anatin'ny fotoana no afahantsika mahanateraka zay zavatra asain'Andriamanitra tanterahantsika. Zava-dehibe io fotoana io. Ary zay mahatonga boka Genesis manazava eto hoe dia ny maizina nataony hoe alina ary mazava nataony hoe andro.
dia mazava ho azy fa le fotoana vao fetra fandalovana ny fiainana aty ambonin'ny tany dia tiany ny tompo takatritsika mihitsy ny fanomezantsika toerana ny fotoana. Fa ny faharoa de zao zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olombelona koa de zao ny rano, ny fanajana ny rano faharoa lehibe ny rano ary tsy hoe rano fiarahany fotsiny fa fanajana lay lanitra lay habakabaka fanajana ny lanitra zany. Ina lay lanitra? Lay lanitra zany hoe tsy le lanitra honenan'Andriamanitra loatra tsy akory io fa ilay rano raha mamaky tsara hatramin'ny andininy fahatelo hatramin'ny andininy fahaefatra tsika hatramin'ny andro fahaefatra tsika zao zava-dehibe ny rano amin'ny fiainan'ny olombelona. Rano ambony, rano ambany, ny habakabaka any amin'ny rano ambony izay torona hoe orana raha zay no azo anakarana azy eto. Zava-dehibe amin'ny fiainan'ny olombelona de zao ny rano. Ary fantatsika fa manana olana ny olona eto ambonin'ny tany amin'ny rano ankehitriny. Maloto ny rano, miritra ny rano, miditra amin'ny fiainan'ny rano ny olombelona, zava-dehibe ny rano. Ary ny fahatelo eto de zao zava-dehibe de zao lay tany zay honenantsika eto mihitsy, lay tsy ny ranomasina fa lay tany zay honenantsika, tany zay anirin'ny zava-maniry samy hafa karazana azy. Hoy ny andininy fahafolo fahairaika ambin'ny folo faharoa ambin'ny folo anirindreo karazana nanafam-boly, ahitra, zava-dehibe amin'ny Andriamanitra zany nanomezana ny tany ho atsika. Indray adin'ny olombelona ny hoe andro fahatelo angena nanaovan'Andriamanitra ny tany, lay tany maina andehanana io, ary tsy lay tany maina fotsiny fa tany maina misy zava-maniry. Afako inona ny hevim-panahy Genesis takatritsika? Zavatra anankiroa mazava tsara. Ny fiainan'ny olombelona dia nataon'Andriamanitra ifampiankina amin'ny zavaboary, ifampiankina amin'ny zavaboary ary ny zavaboary manontolo de nataon'Andriamanitra ifampiankina, ifameno, ifanjohy. Tsy misy hoe zavaboary velona fotsiny am'izao fa mifampiankina tamin'ny namana avy. Nalefan'Andriamanitra aloha ny hazavana, ny andro sy ny alina, nalefan'Andriamanitra rehefa avy eo ny rano, nalefana ny rano zay orana nalefan'Andriamanitra kosa rehefa avy eo ny tany maina zay anirin'ny zavaboary. Marina fa mbola tsy nisy ny orana tamin'ny fotoana nanirian'ireo zava-manan'aina ireo fa zava-dehibe ny rano. Isika manao hoe ny tokony ho atsaitsika de le hoe nataon'Andriamanitra ifampiankina avokoa zay fifampiankinana sy fifamenoana ao anatin'ny zavaboarin'Andriamanitra izay de sarobidy mihitsy. Ary mahatonga Andriamanitra nanao ny tsiroroa amin'ny voalohany hoe andro, alina, mazava, maizina, rano, tany sy ny sisa. Ilazana fifampiankinana sy fifamenoana. Indray mantsy ao anatin'ny fijerisika olombelona ny fiainana de indraindray everitsika fa tsy ilaitsika ny hafa, tsy ilaitsika ny fifamenoana, tsy ilaitsika ny fifampiankinana fa aseho ny soratra masina eto fa izao zava-dehibe lay fifampiankinana, lay fifamenoana ao anatin'ny fahasamihafana, lay fahasamihafana be dehibe io de nataon'Andriamanitra ifampiankina izy io. Indray manko tsika nanazava na hoe misy zavatra eo amin'ny fiainantsika tsy azontsika ny heviny de everitsika fa tsy ilaina. Rehefa zavatra tsy azontsika ny heviny na ny antom-pisiny de everitsika fa tsisy ilana azy de ravahantsika. Fa an'itony misaotra masiny itony de manazava amin'ny bokin'ny Genesis fa tsy misy zavatra nataon'Andriamanitra kitoto, tsy misy zavatra nataon'Andriamanitra kisendrasendra fa nataon'Andriamanitra mifampiankina ary misy lojika mazava tsara mihitsy ny fahariana. Raha ohatra ka tsy nataon'Andriamanitra meloa ny rano, nandeha totsika hoe tsy nataon'Andriamanitra meloa ny hazavana de tsy afaka ho velona mihitsy ny zavaboary hafa. Fa nataon'Andriamanitra meloa ny andro sy ny alina, ny mazava sy ny maizina mba hanome sakafo na ataontsika hoe iankinany fahariana manaraka iny indray.
Nzay lesona faharoa zay aseho amin'ny bokin'ny Genesisy tsy hoe izay fifampiakina sy fifamenoana zay any fa aseho amin'ny bokin'ny Genesisy any ty andro telo voalohany ty fa zava-dehibe koa lay fahendren'Andriamanitra, ny fahendren'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa mahazo zavatra dia hita ao anatin'ny fahariana sy ny fomba fitondran'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra. Rehavako rahaitsika olombelona manadino ny fahendren'Andriamanitra, mitoky amin'ny fahendrentsika olombelona fotsiny ihany. Hany ka miverina mikorotana ny zavaboary ray manontolo satria tsy ao amin'ilay pahary, tsy ao amin'ilay loharan'ny fahendrena no hanovozantsika fahendrena amin'ny fitantanana ny zavaboarin'Andriamanitra fa ao anatin'ny fahendren'olombelona dia manjary mikorotana avokoa ny fahariana sy ny zavaboary rehetra. Fa adinontsika fa ny fahendren'Andriamanitra nentin'ny nahary ny zavaboary ary dia mila manovon'izany fahendren'Andriamanitra izany sika ao anatin'ny fitantanana ny zavaboary. Anankiray mizantsika ohatra ny andro fahatelo, ary Andriamanitra nanao ny maina hoe tany ary ny rano tafangona nataony hoe ranomasina. Ny tany maina aloha nataon'Andriamanitra talohan'ny ranomasina. Mazava ho azy raha miaina amin'ny fiainan'io, raha mijery ny fiainan'ny olombelona isika dia tokony zava-dehibe amin'ny olombelona aloha ny tany maina, ny tany onena, ilay tany hitsahana sy ilay zava-maniry eo aminy, izany hoe ny fambolena sy ny fiompiana aloha vao ny ranomasina. Raha jerena tsara amin'ny bokin'ny Genesisy tsy ilaina ny ranomasina, tsy ilaina ny sakafo, ny trondro sy ny zava-manana anaty ranomasina sy ny fikarakara ny ranomasina fa izao ny tany honenana aloha. Ary zay mahatonga amin'ny bokin'ny ny soratra masin'ny testamenta taloha ny zanak'Israely tsy de tena mpanao ataontsika hoe tsy tahaka ny Filistina na tahaka izany hoe milalao any an-dranomasina foana, mpanjono an-dranomasina na mpanarato an-dranomasina. Tsy de zay loatra ary betera tsy mpanarato an-dranomasina fa mpanarato an-dranomamy. Izany hoe ny tena fotom-pisaina dia zao zava-dehibe kokoa aloha ny tany sy ny fambolena ary ny fiompiana fa aorianan'izay vao ny ranomasina sy ny harena ho aminy. Izany hoe raha mandahatra zany hoe inona ny laharam-pahamehana ny fiainan'ny zanak'olombelona dia zao ny fikarakarana ny tany aloha, fikarakarana ny fambolena, fikarakarana ny zavaboary etỳ ambonin'ny tany. Zay vao fitrandrahana ny harena any anaty ranomasina. Mikorotana zany ny lohantsika raha ohatra ka tsy miraharaha ny tany honenana ny olona, tsy miraharaha ny fambolena ny olona, tsy miraharaha ny zava-manana etỳ ambonin'ny tany ny olona, fa miraharaha fotsiny ny zavatra any anaty ranomasina dia tsy loatra. Tsy zay zany no fahendren'Andriamanitra. Fahendren'Andriamanitra dia zao mila mikarakara io tany honenantsika io fambolena io fiompiana io ny tokony ho lasa lohan'ny fikarakarana ny anaty ranomasina. Raha lahatra tsara tsy ilaina ny anaty ranomasina. Matoa navelan'Andriamanitra ny teneniny hoe manjakà amin'ny zavaboary, maharoa anaka, miabe-tsaha, mameno ny tany sy ny sisa rehetra dia zao zava-dehibe izy. Fa ilay fandaharana indraindray mantsy toa tsapantsika hoe tsy rarahin'ny olona ny fambolena, tsy rarahin'ny olona ny zava-maniry, tsy rarahin'ny olona ny ala, tsy rarahin'ny olona ireny fa izao mihazakazaka izy mitrandraka ny anatin'ny tany na mihazakazaka mitrandraka ny anatin'ny ranomasina. Tsy hoe tsy ilaina izany fa manjary tsy mifanaraka amin'ilay lôjika pahariana nataon'Andriamanitra. Tsika manao hoe tokony ho fantatry ny olombelona fa raha ny tanysain'ny bokin'ny Genesisy ireo fahariana ireo dia izao entina manazava ato anatin'izay tsika tsy hoe ny fifampiankinana ihany fa tokony takatritsika fa ny fahendren'Andriamanitra ny mahatonga antsika mahay mitantana ny zavaboary, fa ny fireharehantsika, ny fiheverantsika ho mahay mitantana mihoatra no Andriamanitra ny vao mainka manimba zavatra. Afaka malala amin'ity andro fahatelo sady amin'ny herinandro ity na fahavatra amin'ny herinandro ary dia mampahery anao ny tenin'Andriamanitra, manovoza fahendrena ao amin'Andriamanitra, mametra fanontanianany aminy hoe inona ny fahendrena tianao hitondrako ny fiainako Andriamanitra, inona ny fahendrena tianao hitondrako ny fiainako Andriamanitra. Satria za olona noharianao, voarina harinao dia manana ny planina ny fiainako ianao. Dia inona ny fahendrena tianao hitondrana ny fiainako dia ny tenin'Andriamanitra. Men'Andriamanitra antsika ny Baiboly
ao anatin'io baiboly io mirakitra ny fahendrena, mirakitra ny tenin'Andriamanitra dia mametraha fanontaniana amin'Andriamanitra mandrakariva, manovo fahendrena amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa raha manaraka ny sitrapon'Andriamanitra sy ny fahendren'Andriamanitra ny fiainantsika dia milamina. Fa rehefa tsy mifanaraka amin'ny fandaminan'Andriamanitra ny fitondrantsika ny fiainantsika fa fahendren'olombelona, sain'olombelona dia izao miverina ary amin'ilay andininy voalohany hoe korontana sady foana. Dia betsaka ny olona mieritreritra hoe manatsaina, manampahaizana, manampahalalana saingy izao manana fiainana mikorontana, manana fiainana tsy misy endrika, manana fiainana tsy mahate hijery akory aza. Satria nahoana? Satria tsy miankina amin'ny fahendren'Andriamanitra hitondran'ny fiainana. Satria lojikan'olombelona, lojikan'ny fahotana, lojikan'ny fisarahana, zay no hitondran'ny fiainana. Dia izao manjary miverina ao anatin'ny korontana, ao anatin'ilay chaos. Fa rehefa ny fahendren'Andriamanitra no hitondrantsika ny fiainantsika, takatritsika fa io Andriamanitra io tsy manaonao foana, takatritsika fa io Andriamanitra io manana fahendrena, manana lojika, manana fandaminana ary ny zavatra rehetra nataony dia tsy misy kisendrasendra ka miankina amin'izany ny hitondrantsika ny fiainantsika hoe miankina amin'ny fahendren'Andriamanitra dia izao mitondra ho any amin'ny fiadanana sy ny filaminana ary ny fifaliana izany. Miavako ilay Jesosy Kristy izay Andriamanitra Bahary, izy any anomenao fahazavan-tsaina, anomenao fahendrena ka ho takatrao fa ao aminy misy fiainana. Dia manovoza fahendrena amin'Andriamanitra, manovoza fahendrena amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia akino ny fahendren'Andriamanitra ny fiainanao. Ravaka isika tompo ampisaoranao izay no amin'ny zoatra masina izay mitantara ny fahariana. Fiainao Andriamanitra dia Andriamanitra endry. Ianao no nahazo izao rehetra izao ary ao aminao no isian'ny fiainana. Meo fahendrena izay tompo. Aizanay mitondra ny fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao, mifanaraka amin'ny lamina sy ny lalàna nataonao amin'ny zavaboary. Azaveranao irehere amin'ny fahalalàna izahay. Fa ataovy mahay mampiasa ny fahalalàna sy ny fahendrena nomenao anay mba ahafantaranay ny sitraponao. Mikorotana izao tontolo izao, ady eroa, korotana momba ny tontolo iainana sy ny zavaboary, satria tsy ny fahendrenao no andehananay fa ny fahendren'ny fahotana, fahendren'izay fahendren'olombelona, feno firehariana, feno fandavana ny sitraponao, feno fandavana ny fahariana sy ny fahalaminana napetraka ao. Mamelà anelokay tompo fa omeo fahazavan-tsaina izay hahatakarana ny sitraponao, hahatakarana ny fahendrena hitondranao ny fiainanay. Dia taio ity tontolo andronay ity Jesosy, ho tontolo andro ahitana fiadanana sy fifaliana, ho tontolo andro ahafantaranay fa ny Andriamanitra dia Andriamanitra endry, mahafantatra ny tsara hitondrana anay, mahafantatra ny mety hampifaliana anay. Dia taio koa tontolo andronay androany entina hianom-pona sy hanaovanay soa ho an'ny manodidina anay. Dia raha koa fa ny fahasoavanao ny fiainana isan'andro, ho tsapanay fa Andriamanitra tianay ianao ary mivimbina ny fiainana isan'andro. Misaotra Jesosy. Amen.